ety ampeniny antany rintso. Faly akiza fa vita ihany no mariazy sikiny. Tena mariny enjakenjana ihany vao vita ka. Fa tetrosan'olona ohatrinona mitambatra amintsika ity ve aloha mba ny saininao kely akory. Vao hanorina tokantrano ity tsika ary manda dia efa hitambay sara trosa. Diso ihany tsika ka. Ny olona faly fa voky sy ny fety fa tsika ity ny tratra farany eto. Aza lefa lavitra amin'izany aloha saina fa ty fiainana mamikely tsika ity hatrehany. Mora mirainao eriana izy izany ka raha rando tsy fidiny amin'izany eo ianaoko. Vana amin'ny vola tantelintsika izao no tokony hodiniana hoe aiza. Ohatrina moa ny tsodrana antsika tao. Mety ho ampy vera ohatra ka any Anosibe tsika ny mandeha. Ormanda, tsy aleo ve ty tonga dia anlihana trosan'olona aloha na tsy ampy aza mba mahavita izay vitany. Ary domony tony koa ranga tena mifezaka betsy. Efa hoe ny anio aloha hatrehana fa vita foana io. Aiza koa nisy olona vao vita mariazy tsy hanao vola tantely izany nefa mariazy mipoapoaka be ohatran'ireny tsy mety ka. Mahatahotra Manda, mariny. Hajanony amin'ny mihitsy aloha izany ka. Avy manao vola tantely tsika dia ho hita eo. Mahaiza ho amin'ny faly sy manararoatra fiainana. Indray ariko. Tia Mande dia mankafy ranomasina ery. Tsy mba fantany ny zavatra miandry azy rehefa miverina avy aty. Izany efa izany tena tsy mahazo aina mihitsy. Manda nefa dia finaritra sy dia finaritra aoko izany ery. Efa natao ohatr'izao mihitsy ve ny lehilahy. Ny vehivavy ihany natao izaka fa zareo ohatrany tsy mivaky loha izany ka. Mamondrafo aminay tompo. Tena tsapako hoe nahanao adisoana lehibe mihitsy ahy. Izany anie ilay namotika ny fiainanay. Fa inona ary tia malasa mborona Andry eto ndao rangahy lomano tena tsara tenge impira hita ranomasina. Tena kamo be Manda ka. Tsy aleo ve mody any an-trano amin'izay aloha mba mitsotsotra maharary izany lohako izany sady ohatry ny vizana. Tsy nety nareo kosa rangahy rivotra masina mamy be izany koa hoe dia akarary andoha efa impiry amono ny teny hoe mahaiza ho mankafy fiainana. Ny anio aloha eritreretina. Ankafy izao izany ny trosan'olona mitambesatra aminao dia ankafy sady koa ny fonja mety hiandry anao. Janona ianao ray janona fa za ody atorika. Ohatra domona verena rangahy fa inona ary tia. Zany ary rany. Na za koa aza izany tena drovotra tanteraka mihitsy. Ka nga kosa moa iny akaiky firy andro ve voyage foanako. Tena leo mihitsy aloha za hidaboka kely fa rehefa avy eo mandamy mandreto etantsika reto ka. Makahina aloha ary tsy maika izany nefa tsy tokony hiantsena sika arakara sakafo ve sa andritsinona? Nonako fa ndraso mihitsy aloha Ary manina raha ohatra ka andeha ho any amin'ny hotely dia tsy misahirantsika amin'izay ka le volany Manda lany. Zara raha misy etrehantsika mandrapatonga ny fandraisanao karama amin'ny farany volana sisany ao. Ianao koa rangatsy izay vola kely isakafoanana koa ve dia maninona Ianao ty tena tsy mivaky loha fiainana mihitsy ka. Miaika ka ho fotsy volo tanora eo ianao raha izay fiainana no hivakiana loko. Fiainana efa nateraka ho safotra foana anio ndoka idio ny trano. Indray arika. Ianao io marina ho arovina no manomboka miasy amin'ny latsinainy fa mbola tsy vita ihany ve izao fandaminanao izao kely sisy ohatra sahady ve monsieur toky tia miantso ty fa iza foana izao maninona ny tsy raisina aleo tsy solazaina ny domona hoe monsieur toky ty ka hitako
isaky ny volany sady mantsy izy io hikorotany eo indray ny lohany io toko moa efa dila le fepitoana merenana ny volany dia inony ty atao aleo rangavonao ty telefony ty izay mety inona mena ihany lahy io fa iza le niantso teo olona disy numéro kia tena tsy mandry mihitsy zany saiko izany manda alamino ihany fa sao dia arary tsy fidiny amin'izany eo ary mbola tsy niantso mihitsy ve monsieur Toky fa nga tindry antso izy ka fa tiako ahoana koa tsy zarako aza manda andeo lesitsika hibebaka tena tafalatsaka tao anaty fahotanitsika ka fahotany inona koa sa fahotana amindriny mba manao mariazy nitokantrano maso indray zany no mety tsy le mariazy mihitsy ny olany le tsika tsy manana fahonoana tena tafalatsaka anatin'ny fitrosana nefa tsy sitrapon'Andriamanitra ne zany nenao koa le sainao mihitsy ny mampisavy ianaoko fa nenao zany zao milamina dia tsy mba tsapanao mihitsy ve ty loza mitatao amintsika ty manda tena aoka izay ka adabo ihany zany resaka izany manakorotatsaina fotsiny toky indray tia miantso ty aleo ranga ho raisina fa sao vao mainka ateizitra azy eto allo miaraba tompoko azafady fa somary nisy olana kely izay ho ty telefonako ty izay no tsy nahazoanao tena hifonana re mbola tsy manana mihitsy mantsy izay efa mba niezaka nitady ihany ao fa vao mahitsy izay dia aterina ihany ny volanao tena hifonana eny tompoko voaray izay misaotra ny antso hitorony izy raha tsy voalohany ao anatin'ny ray volana ny volany tia voalosa raha izany anga mahafantatro domona dia asa fotsiny tsy maintsy mitady vaholana amin'izao aka sao dia sanatria gadragadra foana eo tena lavitra ka ala ny vakivakiana efa telo-boatra firy izay no niainiana vao tonga taty ary dia olona milahatra ka ato tena mahay izany le rangahy ato matoa be oloatra izao tsy namitaka kosa aloha raha fano kosa efa mba navita daholo reto olon-dritiko efa njarako izany izao afaka aloha ihany raha izao ka sady hotototry ny fanontaniany domodiny eo koa mantsy raha ohatra ka taraiky aty mandrosony manaraka tray ty kapa tany masin'io mitady anivasipa masina angaza toy izy azafady tompoko masina osy efa fantatry ny masina falasao zay atony falasao ihany tena mila vonjy atadalahy ananany olona volabe izay tsy hitako anefa izay andohavana azy le olona manambola aminay koa mandraho anay tory raha ohatra ka tsy voaloha anatin'ny ray volana hono ny volaniko feza izany fotsiny tsisy digany amin'ny masina mamahazany androy fotsiny tirano ty dia ho hitanao fa hisokatra aminao ny olana anome volanao io azonao ve zany marina ve tompoko misaotra betsaka fa zao mila hoentinao aty fatinao nareo hovato mihitsy no mila tapahana oziny misy manisy ratsy makombary azinareo re ary ny olona akaiky anareo ihany
ka raha tsy tapaka niosina dia hitotongana sy hitsy-posiposy ho fenanareo. Eny tompoko. Omentanana renao hoe misaotra tompoko. ary alatsa ao amin'io aro kely io marafaran'io sarane. Veloma rery nga dadilao. Veloma te mahitase te tavine metranareo faty a. Eny tompoko. Fa mbola aiza ihany koa ary ty mandany mbola tsy miditra ny trano foana e. Efa ho amin'ny valo alina izao. Izay mamova vady izay kosa angamba ka. Voayady mona. Fa taizany izao vao tonga e. Mbola nitady izay mahasoa antsika kiza. Ka tena hita ary ve hono zato izy. Fa arakaraky ndry ihany io a. Tsy azoko. Loza konga efa tonga teo monsieur Toky hitaky ny volany ry mandy. Nandrahoana mihitsy izy hoe raha tsy voalohantsika ao anatin'ny iray volana ho ny volany a ho ampakary ny raharaha. Ave izany fotsiny efa niantso akonge izy. Fa fotsiny izany aminao. So efa ho lasa adala ary ianao ty. Aza matahotra indry fa ho voavatsy izany. Hoadray. Amin'ny fomba hoana? Misy mpimasay natoron-drafano ahy. Tena mahay izany a. Vao avy amintsy io. Izay nataraika. Na metoky izy fa hivatsy ela ny olany. Pomasy? Ormanda, aza mba manaonao foana. Zay ahafahany olana no atao e. Say andao tekatra. Mila miaraka makano ntsika roa manapaka ozina fa nisy olana nisy ratsy tamin'ireny mariazitsika reny. Zay no nahatonga ny fiainantsika ohatr'izao. Ary mety izay koa nge ny mahatonga anao tsy mety mahazo azy io e. Miretiretitra. Tsy sitrapon'Andriamanitra izany manta. Fa avetavetany eo mason'ny tompo ny fandehanana any amin'ireny. Miala tsiny aminao aloha fa tsy ho any mihitsy a ninona nataonao eo e. Dia tadiavinao ohatr'izao foana izany ny fiainantsika. Ndao aho hibebaka dia hiverina amin'ny tompo. Ampy havonjy antsika Jesosy. Leo be anao ty mihitsy aka. Za efa mipopopo atraizatraiza mitady izay ahasoa ny fiainantsika. Nefa toa tsisy dikany aminao mihitsy koa izany. Tsy mahasoa ny fiainantsika izany manda. Makaleo ahy ianao e. Aleoko mandeha matory. Dia tsy sakafo? Lereo. Mamindrafo amin'ny vadiko ireo tompo. Vonjeo izy mba tsy ho latsaka ao anatin'ny fandriky ny Satana. Tsy mety andeha aty angely vadiko tadilahy. Efa mba niezaka nandresy lahatra azy ihany fa niala mainy. Izy koa moa kristianina be. Nefa nge na zay aza tsy mety mahazo azy. Tsy hitako izay atao. Ny fahatongavany aty ihany ny vahaolana. Tsy zavatra izay e. Ka inona ary ny atao e. Izy koa netsy zazakely ka hoe hotrotronana ho babeny. Sao are, misy vahaolana ty. Hoe ahoana tadilahy? Ataovy anaty rano sotrony ty vovim-panafody ty a. Dia tsy hatsaritsaina izy ary ho tonga na soma tsara ty. Tsy mampaninina azy ty a. Raha tsy miverina tsony mantsy ny saim-badiko dia ahoana? Tsisy atahoranao io hoe voalaniny herinio dia miverina saina. Eny ary ao fa ataoko izay. Mahafanaka ny andro izany. Hitako. Ndrasy fa karam-boaka azy vetivety hosotrotsika e. Sa ianao tsy nanao? Misy ao anaty frizidera ka. Vao navita mihitsy aho tamin'ny maraina. Ndrasa raha ka vetivety. Allo fa alaiko e. Petrandry fa ao akako azy. Mba niova indray mandy izany. Za efa nieritreritra mihitsy hoe tezitra amiko izao izy. Saotra tompo. Miala tsiny aminao raha vady fa tsy maintsy ataoko ty a. Aleo aroko tsara aloha. Zay. Elahy koa dia misahirana. Vadiko ve indry dia tsy sahiranako e. Tiany Andry. Merci.
Ngaty zay dadala. Mandroso efa fantatry ny masina. Midira kia mahery aloha le fanafodinao e. Tonga tena naiky tsy niambahamba mihitsy ny anao vavy. Tadilany mbola tsy namitaka zany raha azoko tsara sady izy le fatinao. Izy indrindra ka. Ary tsy ratsy kosako mba vitanina loatra reny amin'le salaty Pady ratsy pio tena sakatò favibatsa kely tsara pikisa foto atrafaza. Misaotra letsy Andry ianao madofiko zao. Sady za mila zanaka padiviko. Tovarina be dadala mandinika azy. Ka iza moa ny anaran'izy teo? Ay tokoa moa mbola tsy nilazaiko anao. Domona rea. Tray marina zanaka tanarana. Ampitiratsy amin'ny efitra tsy izy aloha efa riva be kosa fa raha ampitso ataontsika amin'ny fombafomba. Ianao afaka mody fa aleo izy hijanona ty amin'izay mba tsy manahirana anao nitotra azy iverina ty. Asa matahotra ianao fa omeko fanafody tsara izy mbo mitady iverinao sainy. Eny ary lasa zany. Zay domona ndri aloha mijanona ty fa raha ampitso famarana be tonga eo. Hijanona. Mijanona aloha ianao. Aza matoto ihany hoy maneko fitana kely foana ozina drasa aloha hikarakara fahiny koa fa tsy tiako dia ohatra nyren'olona tala reny mifandrafandra sy midiridiry fotsiny ty iziko. Na izany aza aloha aleo mailo ihany fa misy fetrany ihany vareta ty fanafody ty drasa ty aloha ndranondrisotro fiteny fanapahanosina anareo faty afaka mody eo sainareo Misarindrindra dadala. Tsisy atahorana tsony zany tsisy ka maso mandry vovofatinareo tsy ho ela dia ho voalohanareo trosa rehetra arena ny zanaka koa nareo. Marina hoe andray zany hafaliko. Tena misaotra. Aza matahotra fa tsy ho adononay mihitsy ianao angatadalana aloha zay ndao raha mba fantatra lamatsa. Ahitaitsindry ohatrany hoe ela be zany ho zany natory sady ohatrany manofo ratsy zany. Raha mba fantatrao mantsy fa tsy nofo ratsy ane ny ainanao fa zavatra tena nisy zany hoe tao anatin'ny tsy fahatsiarovanao saina fotsiny. Misy rangahy be volombava be zany hono dia ohatrany hoe hitako foana. Nofo ohatran'ny nofo rehetra ihany ankizy zany ndeha asa fa efa voalamiko daholo ny zavatra rehetrarehetra. Eny ary tsy mazava amiko mihitsy ka so dia tokony hamonjy asam-pifoazana ary na anatona mpiandry. Aleo zay ny atao ka tena mila fanafana fa ohatry ny hafahafa. Domona ahoana fa gaganty hitanao fa tena mahay dadila. Dadila iza koa zany? Fa le mpimasiny aza dia mba manaiko fitahana amin'ny kely foana ary manda mpamitaka reny miaramila ny devoly Jesosy ihany ho any tena mahay. Esy mahay fotsiny izy ny fantatro voaloha daholo ange le trosy zany ve? Eno nisy olon'izay nampitady mpividy trano any dia nahita nahakako amboniny ilay izy dia zay no nahavoalohan'ilay trosy. Saotra ny tompo zany ko
fahasoavana avy amin'Andriamanitra izany. Misaotra ny dadalahy raha matotia. Miaiky anao tia koa ka. Tena hoe lasa manompo sampy mihitsy ve izany ianao e? Raha tsy nisy any dadalahy nga iny voaloha e. Aza mba mora fitahany devoly amin'ny kely foana ho aho. Fa adiniko marina. Tany amin'ny dokotera za androany dia be voka hono e. Hitanao amin'izany. Mbola dadalahy daholo ny anton'izany. Avy amin'Andriamanitra izany rangatia. Tena mandreraka mihitsy miresaka aminao ka. Tsy maintsy mandeha misaotra ny dadalahy tsika. Azafady. Ny Andriamanitra tokana rery ihany no isaorako sy ankohofako fa tsy izay dadalahinao any. Tonga dadalahy anatitra fisaorana anao fa tanteraka daholo eny mifandriko. Voalohany voalohany trosa ary ny faharoa mivadiko koa mitoejasy. Izany ve misaotra masitsika. Tena mahery raha nga le masina anao Izany mihitsy ka. Dia tongava sy ho fahikely. Aza tia mitondra matetika aza tia rehefa teraka e. Any masina manko izy iny. Eny re aza matahotra ianao. Ary manahoana treniny. Manahirana iny ny azy dia izao fahasoavana avy amin'Andriamanitra izao foana. Ferotsy tena izany izy fa dia tsika izany. Efa teneniko foana fa mafy loha e. Mitsiroy ianao fa ianao dia loha fianakaviana e. Aza manaiky-peko-mbavy izany. Tena izay mihitsy angamba no ataoko. Zany ty ataonao ty e. Io koa ve dia tsy hitanao e? Mamaky baiboly ako. Eto aty ty. Ormanda, fa adala ve ianao e? Maninona ny baiboly no atsipitsipinao ohatran'izany? Boky masina ange iny e. Tsy ilaiko miditra ato an-tranoko tsony reto e. Mazava. Dia ato koa tsy azo ivavahana sy antsona ny anaran'Andriamanitra izany tsony. Ny masina ny dadalahy izao no Andriamantsika manomboko izao. So dia efa ho lasa adala renao ty. Fanomeny izany dadalanao izany ody mahery ohatry ny ahoana loatra tany ianao e. Miary manda, Jesosy Kristy no antony havelomako fa manginy. Dia vitanao no mikasitanana. Ahoana mihitsy moa ny tsy vitako rehefa mafy loha e. Tsy nampoisiko. Sao izany loha ampianakaviana ato. Noho izany izay baikoko no arahana mazava. Toerikely ange ahitanao azy e. Azafady kosa aloha Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona. Mbola mitady. Tsy efa nilazaiko hoe tsy azo hanonana an'izany anaran'izany tsony ato. Sa mbola tsy ampy ilay felaka te hamaina teo. Ataovy izay ataonao fa tsy ahoako e. Jesosy no atom-pahavelomako. Izy no rivotra iainako ka tsy ho afaka atao ambavako velively ny anarany na iza andrara. Dia ataovy raha hitanao kely azy. Tompo, fa dia inona loatra ireny mahazo an'iny vadiko iny e. Tena hoe lasa nivadika tanteraka. Lasa mandahanao. Fanina be koa izany. Mama, fa maninona ary ahy e. Ohatra misy zavatra manalokaloka be azany. Fa inona io? Ay, manda! Misy inona? Vonjeo fa marary ahy. Ohatra misy zavatra mainty be manaloka azany. Ohatra ny sainao koa mamorona ko. Iza koa nanaloka anao eo? Sisan'izany io manda. Fa inona koa no mahazo an'ilay ramatoa? Maty aho. Lasa mivadika marary be ny kipoko. Tena ho teraka angamba izany. Vonjeo aho tompo. Fa ho teraka ahoana koa e? Hita fa ho teraka ahoana koa. Alaivo ilay valizy misy entana dia andao any amin'ny hôpitalika. Iny ary aleo tonga dia andeha hiantso taksi. Malaky ianao e.
Andriamanitra mifarakia ara-baina tafita soa. Saotra ny tompo. Io ndray efa tenenina foana. Ka mendrika isaorana re izy fa izy anie nahatafita ohatr'izao e. Avela ho any zany fa tsy te hiady aminao eto ahy. Ntsao ty zanako dady. Arokely na zanaka vavy ihany aty. Avelako vetivety aloha nareo mianaka fa andeha karakara ny sakafonareo ahy. Enjana koa ty lavitra fianakaviana ity ka. Tsy mba misy afaka isarongotana mihitsy. Tsy ela ahy. Ndao e. Iny valasa. Aleo amba hiditra hitserany zanako fa tsy. Falery le zalaty. Raha mba fantatra lahy mahazo fa zanako ake io fa tsy alahy e. To misy mamoza amin'ny varavarana izany. Sany veriny manta. Andriamanitra. Ora. Fa tsy tia fe le rangabe volombava be tao anaty nofoko iny. Tsy nofo zany fa tena nisy ka. Aiza zanako? Zanakao? Reto ny sakafondry lamina tsara nareo mianaka tato. Mety rapitsoano no mivoaka hozy ny dokotera. Iza re ny olona iny? Zanany io. Fa tsy ve le rangahy tamin'ny nofoko e? Tena tadidiko tsara ka. Tomona, miresaka indringa izahay. To tsy indri akory, misy inony? Manda, tonga teo nge le rangahy tamin'ny nofoko e. Inona mataitra anao? Nanao inona teo? Aiza hono ny zanany? Zanany ahoany? Tsy haiko e. Fa izy ny olona iny e. Aleotsika mivoakato ka. Tsy azoko mihitsy zany. Tonga soaka trano ny zanaka tata sy mama. Maka aloha aina tsara nareo mianaka fa zahay karakara kely. So dia tokony haka-panampy ihany ary tsika e. Sahirana rery ato izay mianaka rehefa miasa ianao ne. Tena mety mihitsy zany. Aleo fa hitady ahy. Mando, ndao le tsika hiverina amin'ny tompo. Tena mila azy nge ny fiainantsika ho ahy e. Veritsika raha lavitra azy. Very ahoana ary. Le raha matoty kotsy. Zao tsika hafatrosa nahazo zanaka. Fa avy aminy ange zany e. Avy aminy ahoana e? Avy amin'ny masina ny dadilao a. Enao aza manaiko fitahany devolo manda. Fiainana mamitaka sy fenosika nge ny atolotry ny devoly e. Ao enao anaovako raraka. Za tsy ho voahodinao amin'izany mihitsy ny lohako. Arendrina ty mitsotsotso atsy ny omby ty e. Tsy mandondona fa tonga dia mitsotsotsotsy fotsiny. Inona moa nataonao tany amin'ny vadiko tany amin'ny hopitaly tany ka? Dia zanako anao koa moa ny zanako? Ohatra anao inona andany fotoana any amin'ny vadin-jako ahy e. Niasako raha tsy hitako izay anaovana azy. Ka zany lazainy hoe tany inao e. Ny vadin-ja mihitsy nefa toto ny fanahitanany e. Tsisy tokony alehako amin'ny mihitsy. Ay, azafady re dadalahy. Ary mba sy hoasiny kely a. Raha mbola mamerina renga tonga dia atsiko andatsaha masina varatra. Mifona rangahy. Ary lasa lama dia any e. Ose. Saotra tompoko. Domona, avitinge ianao e? Ho avy. Mazoa toerana lose. Misaotra rambosea. Ary eto ambony seza mipetraka fa inona ary ty atao seny amin'ny tany eny? Ka tsara loatra le sezako. Mampatahotra anany mipetraka aminazy e. Natao hipetrahany reny zea. Ay, misy vahiny ato? Ie, izy le olona hiasa e. Dofa ny anarany. Dia izy indray sy ny vadiko a. Faly mahafantatra madama. Toraka izany kory sea.
Ary nga tsisy vehivavy ianao ve ahitaiza sy anasa lamba? Za zany tena mahay madama. Ka tena tsy nahita vehivavy akia. Aleo izy aloha no eo dia ho hita eo ny fomba fiasany. Eny ariko. Nanao ana ihany ny fomba fiasan'ny dovy eo? Mahafinaritra ka. Tena tiako. Aleo indray ary mampiasa azy toy izay mampiasa vehivaviko. Izay ampanaovina azy vitany daholo. Sady tena tiany aro kely a. Kosako. Tsara zany. Ho tazomina ihany izy zany. Ie, aleo tazomina ka. Ary fa maninona ho raha miseny tsy mba mivavaka ohatry ny madama e? Manahirana arsea. Voafandrika sy voafitaka ny devoly tsy nahazaka fitsapana dia niemotra. Zany ve? Mampalahelo zany. Ka ny fiainana ane madama tsy ilaozany zany e. Zay ny mahafiainana azy ko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitana fahoriana hoy ny tompo. Nefa matoky fa za efa naresy izao tontolo izao. Zany mihitsy. Saingy tsy azo ahodina intsony eneny ianao e. Nefa ne mba kristianina ihany izy tamin'izay vao nifamofo e. Mivavaka ho azy madama. Hainy tompo ny zavatra rehetra. Fa reseo lahatra miadana eo ihany izy e. Zay mihitsy dofa. Dofa aza moa tia mba mahalala mivavakako. Izy indray no miemotra. Ka fiainana tsisy an Jesosy ane madama fiainana sandoka e. Marina izany dofa. Tatraankory zaho e. Ty veo vitako raha tsy amin'ny firy marina mafy. So fa matory ary dia mba manararoatra kely. Otry, fa iny zany zavatra mibananky fafakapambany sezato zany. Andraso e. Loza. Fa inona daholo reto? Marina mafy raha tsy ody gasy reto a. Raha azoko tsara zany dia manompo sampy mihitsy le rampise iny. Dofa, fa inona daholo reto? Tsy fantatro madama fa hitako tatambany seza tato reto a. Ao e. Or dofa, tonga tsy ody gasy. Tena izy mihitsy reto a. Dia efa ram'izao mihitsy very manda. Resao tsara izy madama fa tsy masoa anareo zao a. Tena motika anareo zao marina mafy e. Andray. Mila miresaka kely tsika manda. Ny sinina indray e. Sa misy olana nareo sy dofa? Ianao mihitsy ny tena olanay. Ohatray. Mba amitenena koa tsara ary domona. Dia vitanao mihitsy very manda ny mampiditra origasy ato an-trano. Fa efa mianatra misavasava koa nareo. Jesosy mihitsy ny nampahiratra ny masoko e. Aza mamotika ny fiainanao manda. Aza miazakazaka makany amin'ny elo re. Ny devoly aneo tsy anana zavatra tsara tolotra anao zany e. Tadidio zay. Fantatro domona izay hitondrana amin'ny fiainako a. Mahasoa io matoa ataoko. Tsy mahasoa zany ny sampy manda. Sady tsy mahavonjy. Hodorako reo a. Dia jereo tsara raha mahavonjy ny tena ny ala ao anaty afo ao izy. Manaika ara zay. Fa za mino fa tsy isy naoviana mihitsy zany e. Ka raha ny tena ny aza tsy hainy vonjena. Ahoana ny aminjeny andreo olona mitoky aminy? Aza mba manaiky fitahana re. Tsy ahoanao zany. Dia miteny azy zay a. Doreo nge ahitanao azy e. Ohatrao malahelo an'le malalako iny a zany.
indrindra falezanako ahoana re fomba tokavansareo aty raha sitrapoko dia alaiko mihitsy mivady aman-janako izay koa le zalaketriny dia tsy mameeritreritra nininona mihitsy dia manaiko hoe zanan'iny aza mba hatala sy vendrana ihany ho ahy manaiko fitahana sy amakaina fotsiny fa dia efa miomana no elahy na hoela na hoaingana dia tsy maintsy alaiko ny zanako iny matsiny tsy maintsy andova amin'ity asako tiako zao aloha izy mbola kely dia mazotoa mitaiza zanatrafiny le tya Aty any ve dadalahy? Say fa sary-pisainana ianao ato ihany le roa fa mandroso Salama tsara ve? Dadalahy salama tsara no fitahiny masina tolotolo zany isy mianaka no manakory Salama tsara ka. Tsara kosaniko fa resaka azy mianaka ihany ho atsika mila entina ho aty le zaza atao fombafomba Atao ahoana koa nitondrana izaty aferanao zany zay fotsiny fantatro fa raha tsy zany dia isy azo azy Zany ve? Ndrasa ry fitady-hevitra tsy maintsy tonga ako aty izy fa aza matahotra ianao rasa atao ela ary enjanakory angany zavatra takiny dadiraka ataoko ahoana ny teny amin'ny domona hoe mila entina any amin'ny dadilahy ny aro kely tsy hanaka an'izany hatramin'ny farany mihitsy izy fahitako eo dia ahoana re zany zaho koa nefa matahotra an'ilay hoe isy zava-toza hitranga amin'ny zanako iny tiako loatra mantsy ny ahy iny aleo rangaha fa tsy maintsy ataoko izay hahatonga ny aro any na entina tsokosoko aza rehefa miverina avy any indray ho hita eo ny toyany Mitsangandrery aro haingana tena mahay mitsangandrery ary marina mafy bravo tena mahay iny tady iny izy fa lasa izy mamany aro lasa ny atsena vetovetony izy mandehana le sy vidiano biskisy yaourt aro kely eny tompoko andao akia aleo izy hijanamboko ka eny ary tsy ela dia ho avy aleo hidify kely iny dia lasa izay mianaka ohatra ary to tsy ato izy mianaka sa any ambony kosa angambango rasa aloha aterina reto biskuisy yaourt reto odry to tsy ato atrano mihitsy ange fa lasa izy reraka zany mahafana loatra koa ny any ivelany any ory fa iny ty mampianahana ny dofo nga matory ny zazakely rangatya ka tonga teo ne ramse madama dia ny raha ny vidy any reto rehefa miverina nefa to tsy atotsondry zareo tsy fantatro hoe aizany nalehany fa lasaiza zany tena tsy fantatro madama draso hoe atsoko allo ahoanaki fa aizinareo mianaka mba tsy miasa re za dia nitondra ny aro mandehandeha kely amin'ity andro migaina be ferimanda sady efa atoandro be zao efa nampanaoviko satroka re izy aza ela arinareo maty ny hafanana any ny zazakely endre
izay dadalahy. Ohatray ary vetivety kosako ngana felandreniny ihany netoka tsokosoko e. Tsara loatra ary hoe taty hoe andeha ho ny makany amin'ny databe. Ohatray ty zanako mahafatifaty ansaho ary tena misy itovizana amboko izany a. Variana be koa le rangahy ty mandinika ny aro. Fa ahoana dadalahy? Mila hoentina maty farafahakeliny indray mandeha isam-bolana izy. Zany ve tsy ho sarotra be, ty azy efa nanahirana koa. Mila miezaka ianao raha tianao zanakao e. Eny ary hanomboka amin'ny fombafomba ary tsika fa aleo alohanao mivoaka kely. Ok. Masina ozy inona koa ny fombafomba efa vitity ahitan-janako fotsiny. Ahoana ky zanako tata. Sawa trino madovany tata zany zany tena raitry pidrana fotsiny iny mora bakaina. Faiza ihany ary ty izy mianaka efa ho amin'ny firy zao, tena tsy mieritreritra mihitsy mandaka zaza minolo ane iny. Fa maninona raha atsona madama? Zay tokoa andraso mihitsy atsony. Allo, faiza nareo e? Efa ho avy re zay a. Ormanda zaza minolo ne iny e. Efa hoe efa ho avy a zay efa kaiky kely. Malaky nareo ka. Mangina kia fa maninona rery tompo ty zanako ty e. Marary vendry e. Mangina mo e. Aiza marary anjanako? Mba hampangino izazoro tomona fa tsisy atoriana ka. Mba mifoaza koa ianao fa aza vela amiko rery ny fitaizany e. Asa zay mahazo azy fa efa ho adiny firany aza izy tsy mety mangina mihitsy. Marary ary ve izy ty? Sy marary inona koa e. Fomba ny zaza ny maditra alina. Na zany azy e. Tsy mba fomba niary ny ohatran'izao. Tena misy mahazo azy mihitsy ka. Omeonono ndre izy e. Tsy mety minolo izy fa efa meko e. Ty mihitsy indray aloha mba raisy fa reraka ka. Lety. Fa manino ny aro kely? Tena tsy haiko mihitsy rodofa fa efa hatramin'ny alina izy ny naditra be tsy hita tao ahoana. Tena reraka mihitsy aho zany tsy ampitoromaso. Tsy haiko hoe marary ary ve izy ty. Oadray karaha entina any amin'ny dokotera madama. Tena izay mihitsy ngamba no ataoka. Ty aloha izy fa hiomana vetivety ahy e. Manda koa tsy mba namana mihitsy. Lasa nesa zany izy. Ie. Andao madama aloha hivavaka alohany andehananareo any amin'ny dokotera. Mba Andriamanitra no andray an-tanana sy asa amin'io zaza io. Zany mihitsy dofa. Ohatray. Fa maninona e? Fa avy ty zaza ty a. Maninona ary ianao ry aro kely. Vo hoe hivavaka dia hikikika be mihitsy izy. Koromanda, tsy hitako mihitsy izay anaovana ny zaza ty. Mariny, jereo ane ty izy efa reraky ny tomany mihitsy. Tany pediatra nefa izay lazainy zareo fa tsy maninona izany izy. Nefa vera tsy maninona dia hitomatsy ny janona ohatran'izao tsy andro tsy alina. Ka rehefa tsy vitan'ny dokotera maninona raha ohatra ka andao entina any amin'ny dadilahy e. Iza koa izany? So dia mba le pomasy indray ary izany. Rehefa ho adala ary manda mitenena. Ataoko inana miaramila ny devoly ihany ny zanako. Ka mahita vahaolana ary ve ianao e?
ny dokotera zany efa nialamainako. Na tsy mahita za ny Jesosy ihany ny vahaolako, izy ny mpamonjy dia andraso eo zany ny Jesosinaoko. Za zay dia efa miteny raha maninona mididohanao zanako dia hifankahitsika, teniko izay. Tompo, fantatrao ny fanaharo ny fanohatra tatokantraminay ato. Ino anefa fa mahery ianao ary tsisy matohatra anao. Asehoany herinao Jesosy, vonjeo ty zanako ty. Mangina kifa rerako mama. Nandriko aza nefa rerake. Taotsika roa andehandeha hivoakany. Tofa! Ahoana zay madama? Hitondra ny ary voaka kely any aloha eny tompoko. Mampalahelo mihitsy ty madama ty ka. Zao tokoa ve le hoe miray zogy amin'ny tsy mino Marina tsy tia indray le rangabe iny. Akory. Fa iza mihitsy ianao efa trany amin'ny hopitaly nahitako anao, hatrany anaty nofo rehetra. Mbola ho fantatra foana aza maika. Tsy nofoko reny fa zavatra tena nisy. Tsy azoko. Tsy voatery ho azonao daholo ny zavatra rehetra mitrangy. Za ihany no fanafodin'io zanakao io. Fa iza ho ahy ianao? Tsy natao fantatrao zany. Asa voetiny vadina ho any amiko fotsiny io zaza io raha mbola tianao ny veloma ianao. Miandry anareo any andraso aloha. Lasa ihany izy marina. Ary somba iny ary zany pomasiny mandy zany. Sanatria tsy omeko sady tsy hoentiko any aminao zany ny zanako. Efa natolotra an Jesosy ty. Aloha miverina modika sady mba natory koa sy aro. Ohatra ary taon'ny verina sady ianao ry madama, sa natory anga iaro? Mba natory kely sady ny zavatra nandreraka be akoho tany dia naleoko no dia boda be ny lohako. Fa misy inona madama? Fa nena taminay mianaka tao ivelany tonga le pomasiny mandy. Mino fa tena izy mihitsy iny. Dia lazainy fa raha tiana ho velona ho ny ary dia hoentina any. Tena tandremy zany madama. Fomba fiadin'ny devolo daholo zany. Aza matahotra an'izany fa mahery ary tompony fiainana sy ny fahavelomana neny Andriamanitra zay vavahantsika madama Marina mihitsy zany tofa. Tsy hoentiko an'izany ny zanako ka. Ary manomboko izao aza ny tenaina hoe omena ny ramose zany aro na rainy azy iny. Zay Ary somba tany kosa ary zareo le ndray andro tsy tiany So dia mba marina tokoa ary zany tofa. Maty azy zanako. Oka fa marina. Satria nialiny iny aro le nitomantsy nentina anginy iny. Dia inona zany ny atao tofa? Andao andeha ho any amin'ny pastera dia atsoina mpiandry madama. Zay ihany ny vahaolana amin'io. Tsy hay mantsy ataon'le rangahy iny tany tamin'io zaza io marina mafy. Mety mihitsy zany. Tsy maintsy izay no atao na anaiky mandana tsy. Mino amantsy fa tsy maintsy andahany zany izy. Fa oloniza tsara no avy eo? Pastera sy ny mpiandry mila esany aro. Maninona? Tsy ekeko zany aza mba mifanitsakitsaka kely tsika ary domona. Manitsakitsaka anao maninona moa zay Zany ka mampirafy anao. Hainao tsara fa mifanohitra amin'ny zavatra ataoko zany zavatra ataonao zany. Manda miangavy anao aza mitoky amin'ny fitaka re. Tsy mahavonjy anao nge io anary anao any amin'ny elo aza manamafo rehefa hevery ihany izay fiarahan'ny fanahinao Tsisy idiranao zany fa tsy mila an'izany olona izany tonga eto Ka
Na tianao na tsy tianao dia tsy maintsy makeo zareo e, tsy maintsy vonjena ny zanantsika. Lasa koa e, ataovy sy ataonao. Mamindrafo amin'iny vadiko iny Jesoa. Misaotra ny tompo fa tena tony be kosa ary vao vita ny asa mpiandry a. Tena magnery ange ho io tompontsika io matamy e. Fa ny tena mampiasa ny lohako izao dia hoe ahoana no ataony manda raha fantany hoe tsy maintsy nidorana daholo ny odiny rehetra tato. Tsy apiditra vaovao ndray izy. Vazovazoko za madama fa eto ambavaka rea. Ka tsy maintsy natao izay mba hamonjena ny zananyko. Tia taona loatra kosa izy raha nohatra an'izany. Zao mba hita mihatsara iaro. Hita mihitsy zany hoe asany maizina ny saika nahazo any ary kely teo e. Tena zany mihitsy. Saiko lozany nahazo any zanako. Mamitaka neo io e. Zay ny tsitsapan'le olona. Ny devoly tsy anana zavatra tsara tolotra zany fa matoa izay manome dia nitakalo ny fanahinao ary sanday ny lafo mihitsy. Zany mihitsy. Maninona? Manda, fa tsy tianao ve ny zanakao e? Zanako vera matoty tsy ovy tiako a. Ka raha tianao izy a, dia izay amin'izay azy ny tanjona fa tsy tia tena. Ampy izay Manda, ialao reny sampy fa tsy mahavonjy e. Atoloro ny tenanao any tompo. Jereo ne iaro e, vao avy niasan'ny mpiandry izy dia miramirana sy milalao tsara ery. Zay aloha e. Tanao amin'izao, tsisy mahavonjy antsika afa-tsy Jesosy Kristy ihany a, fitaka ny sampy. Andao Manda hibebaka, fotoana mety izao. Aleo aloha atorika, mbola ho hita eo ihany zany. Aza manao ampitso lava re e. Tsy fantatrao anie izay ho avoaka ny ampitso e. Rerahera le zalahy iny tsy nandalo taty a. Sady efa ny fanarahanay koa ne hoe entina tiamiko matetika zanako e. Nefa indray mandeha ihany nitondrany an'le zaza taty de zay. So kosa raha mba vadika tamiko le zalahy iny. Tsy eke kosa tonga dia akorotako ambony ambany any. Ndraso mihitsy rangahy akaranany de jerena ny tena paikany a. Ndranony koa angano tsy efa hitako. Tsy malala ny taty lasonieriny anga. Ndao ary fa ifakahita kely tsika e. Andeha hiasa ary tomona. Eny ary, velomy dada. Tainy Jesosy dada. Misaotra, dia veloma ny zanaka dada raha toandro indray a. Misaotra tompo fa tena tsapako ny ovo Manda tato ato izay. Misy manantena Jesosy fa tsy ho ela izy dia handray anao tompo sy mpamonjy ny fiainany a. Mahatoky anao a. Ahoana Ramanda? Fa iza koa tiranga misarosarona lamba be amin'ity andro mafana sy mikaina be ty. Sa dada? Nefa tao mahafantatra? Tsy fantatrao ve za e? Ndra soary. Do dadila? Izy indrindra ela nga tsy tonga tany amiko dia tonga hitsidika ansi e. Fa maninona moa zany tsy maintsy hoe ho any aminao koa e. Ohatra e, efa nisy mifanarahantsika nge. Tsy mbola mifanaraka taminao zany arangaty a. Ka hivadika amiko zany. Mivady fa tsy ahoako e. Ary mba koa za ty zandehanako miasa fa tsy. Ndao ary, ifakahitsika manomboka eto e. Tsy ahoako e.
fanina tampoka ange le rangapomasy iny Zany ve? Fa inona foana hono ny aniny? Tsy haiko e. Manoatra rangano hoe mifanaraka tamin'ireny ako. Manda, mila ny fiarovan'ny tompo ianao. Miverena re amin'ny tompo e, ny beba. Zay mihitsy angamakia. Tena ohatra ny lasa matahotra amin'ilay fandrahonany. Atso mihitsy aloha le mpiandro ho avy etỳ an-trano ka. Soatra Jesosy amin'ny asanao ny ova ihany le vadiko. Ela koa tovy izany metsena ka. Ohatra taitra ny koa ary kely zaniko. Tasolofonjena aingany. Akory! Andriamanitro! Fa inona no ataonao ato an-tranoko ato? Eto etianao ny zanako a. Dia lasa ianao mandeha any fa sao dia tsoko vonjeo eo. Eto aty! Aleo mba ho tesaiko kely ny ahy e! Fa anao ahoana moa? Eto aty ny zanako. Aty e! Tsy any pomasy zany ny zanako e. Tsy any izay miaramila ny devolo fa any Jesosy. Lasa ianao a. Mbola ho fantatra ho tsy ho ela ny marina e! Marina inona e? Lasa ianao a. Avy aty mama iaro a. Lasa fanatianao na tsy tianao tsy maintsy mijery matetika ny ahy e! Inona mihitsy ara ny tena tian'iny olona iny atongavany e. Tsy azoko mihitsy. Ohatra amin'ny mistera izany. Tena mila fitolomana mbavaka dofa fa manafika antsika ny devoly a. Fa ahoana madama? Ka tonga teo nge le mpimasy e. Ahoana? Oviana zany fa ohatry ny tsitako a. Ka tamin'ilay ianao ny tsena maraina iniko. Zaza gaga hoe tamin'ny fomba ahoana na tafidirany tato fa izy efa mijoro be ho anefitranona eo mitrotrany ary ny tratrako. Oadray, fa inona mihitsy ary le tena tanjony e? Tsy haiko e. Za koa aza mba manontany tena. Tsy haiko hoe inona zany le azy fa zany foana no averimberiny. Misy zavatra hafahafa mihitsy madama. Andao hitolomana mbavaka marina e. Tena napidika izo any mianaka mihitsy mandaka. Mba hainao marina moa? Ninona io e? Tonga teo ne le pomasinao e. Amin'io tafiditra tsy nampandrosoana tato an-trano akory. Fa nanao inona teo? Tsy haiko mihitsy izay tena tanjony. Ary ataoko mahita iny a. Mipetra tsara aloha. So dia hitarika zavatra feo indray izany. Ka tsy tiako ny vady aman-janako kitikitiany. Mivavare, izay izao no tokony ataonao. Fa valy efa resy satana. Manahy mantsy aho fa sao dia hisy zava-doza ho vitan'iny olona iny amintsika telo mianaka. Ka izay indrindra ne tokony hivavahana angatahana ny rano Jesosy iaro e. Fa inona moa zany ilay tonatonana ny lahany amin'ny vady aman-janako any ka? Tonga te io dia mivoaka raha tsy dia andatsaha masina faratra. Tsy ahoako ry le tia. Fa za zay dia miteny amin'ny lahy fa aza mba mikitikitika kely mivady aman-janako raha tsy te hifankahita amiko a. Miala lavitra mivady aman-janako lahy. Dia aninona hony? Anorana sahana vandry. Ndao ary fa hifankahitsika e. Heverin'ny lafa misy matahotra ny lahy ngahy eo. Fa tolampy afaka andiza ny latsara iny aty. Ho hitantsika eo e. Mahararo be ny lohako. Fa naninona? Tsy haiko e. Fa avy niaty tamin'ilay mpomasy iny dia nisy nanindrona be ny lohako ka. Fa inona koa nefa nandehananao ny ady tany e?
tsika ane manda tsy mitolona amin'ny nofo amandrafa ny fanaratsy eny amin'ny rivo ka sy tiako nikitikitiany sy anakorotanana anareo mianaka mazany azoko tena mikorotana be kiny lohako kay tena maharary dahoany amin'ny dokotera dia rehefa tsy miakatra ny tensionanao dia anatona mpiandry fa sao dia sanatriasany maizina indray izany zay mihitsy dofa ahoana tompoko tia loha hiary fa andeha dokotera vetivety izay marary raha mise zany ve ave aty arykely mamay ony tata ave aty angela vetivety fotsiny mahampalahelo mihitsy izy telo mianankireto ka zay tokoa rehefa manaiko fitahany devoly tsy avela moramora zany so fa teo ianao Jesosy aleo iandra nga mifikitra aminy tena tsy maninona mihitsy ane hoany ianao ozy ny dokotera nefa neza tena maharary ampiasaina ihany aloha reto fanafodiny menindreto na zany aza andaontsika hiantso-mpiandry mihitsika zay mihitsy mahatahotra domona sao dia mba misy zavatra hafa nataoleranga iny ka zay ne no anatonantsika mpiandry aza manafa mahery ny andriamantsika fa valo efa resy raha zay satany misaotra ny tompo fa mba nilamina ihany ny fiainantsika telo mianaka sitrana ihany nareo mianaka tena za mihitsy anafarako taranaka faramadimby mihitsy ny andehanana ny amin'ny rempomasy reny fa tsena tsy mahasoka mamotika sy manimba zay mihitsy misaotra ny tompo fa tonga saina ihany ianao so ihany efa saikapotsika amin'ny fiainantsikako hitako aloha Jesosy reno ampanjakaina atao tokantranontsika manda ao amin'ndrery ihany ane ilay fiainana tsy mba mamitaka tena miseho mahery mihitsy reny ka hoitany tsara efa ho avy amin'izay amin'ny angato sy miarina fa izy elano miseho ho afaka eto an-tanako tsy malala sy nieriko anga ny fantatra olona ety dia tsy maintsy ho any zanako tsy maintsy miverina amiko iny mandova amin-drakoneriko mbola ho lava ny tantara fakahita kelitsika ny devoly tokoa dia tsy manana zavatra tsara tolotra izany mpamitaka izy sady mpandainga no ray ny lainga raha teo tsy mahay afa-tsy ny mamono sy manakirotana ary mampahory tsy azo itokiny izany mpandainga raha samy toky ihany aleo mifidy an' Jesosy anahoana reny toy any fiainana telo mianaka ho kila sy ho levona ve sa ho tapaporohana sisa tavela sa kosa mba mirapiratra ka hivoaka ho mpandresy ao amin'ny tompo Jesosy